Tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray tao amin'ny fandarana Alalino. Toerana miavaka ivon'ny tanàn'Antananarivo ny faritra misy ny Anosy ny manodidina. Maro ny tantara raketon'io toerana io, na eo amin'ny kolontsaina na eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny firenena malagasy sy ny frantsay hatramin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Toerana nohajariana natao ialana sasatra ny nosy kely eny afovoan'ny farihinina nosy fahiny sy ny zaridaina manodidina azy. Tany amin'ny taonjato faha 20 ny tena nanomboka ny fikojakojana ny toerana, fa tamin'ny andro Nandrianampoinimerina sy Radama voalohany dia efa nisy ny fanajariana. Teoriany miaratsy kelikely ny toerana ary tsy misy fikarakarana misongadina raha tsy manodidina ny fankalazana ny fetim-pirenena. Dia hiverina amin'ny tantara sika atao anatin'ity fanadihadiana ity. Raha tantara nanamarika ny zava-niseho teto Antananarivo hatrany ny farihinina nosy amin'ny marenivohitra Imerina sy renivohitra Madagasikara azy. Manasa anao ary hiaraka aminay hatramin'ny farany. Anosy, toerana be mpifamezivezy indrindra eto andrenivohitra ao aorianan'ny Analakely io toerana io. Ranovarotra sy ny arabe ny fahaleovantena ary ny lapan-tanàn'Antananarivo no misongadina eo Analakely, dia ireo birao-mpanjakana toy ny lapan'ny Antenimieran-doholona, ny ministera maro sy ireo sampan-dra-ra-mpanjakana toy ny INSTAT, ny fikarakarana fananantany, hatramin'ny tribonaly, ny hôpitaly, ireo no misongadina eny Anosy sy ny manodidina. Ireo rehetra ireo izay manamorona ny farihinina Anosy avokoa. Re matetika ny hoe ranona Anosy sy ny anjelo miloko eo afovoany. Tsy ny rehetra kosa nefa ny mahafantatra ny toerana eny noho ny tantarany sy ny antom-pisiny. Raha iverenana ny tantara, tamin'ny andro Nandrianampoinimerina sy Radama voalohany no niantombohan'ny fanajariana ny faritra misy ny farihinina Anosy. Eny na hoe ona ny toerana tany aloha. Fanana ny andriana teto Imerina ny faritra manodidina teny tamin'izany fotoana izany. Ka nahaterahan'ny tambarin'andriana rehefa nohajariana ho tambara ny faritra sasany ary nahaterahan'ity farihy ity ihany koa saingy tsy mbola tahaka ny endriny ankehitriny. Tamin'izany vanim-potoana izany, manodidina ny fiandohan'ny taonjato faha 20 no nisian'ny fanamboarana vanja voalohany teto Madagasikara ary isan'ny antony ilaina ny farihinina Anosy izany. Teo amin'ny rano io no nisian'ny fanamboarana vanja mialohany namindran'izany tany Ilafy sy tany Mantasoa tamin'ny andro ranavalina voalohany. Nijanona ho farihy sy zaridaina fialana sasatra ny toerana. Taty aoriana kosa ny rivotry ny kolontsaina tandrefana tonga teto Madagasikara nifanindran-dalana tamin'ny fahatongavan'i Jean Laborde no nisian'ny fanamboarana ny nosy kely eo afovoan'ny ranona Anosy. Nokarakaraina manokana na ny raha nampiasan'ny zatony maro no nanamboarana izany tamin'ny fotoana nitondran'ny mpanjaka Ranavalina voalohany. Ho toerana fialan-tsasatry ny mpanjaka no anton'izany tany am-piandohana. Rehefa nyroso ny fidiran'ny kolontsaina Britanika teto amintsika sy kolontsaina vazaha, zany hoe kolontsaina tandrefana zany raha jerena kapobeny. Dia i Jean Laborde no nanorona ny le nosy eo afovoan'ny ranona Anosy, mampatonga azy hoe Anosy. Dia nosy kely io zany teo no nasiany Jean Laborde trano zany, trano ka zany hoe trano fitsangatsanganana, fialam-boly, fialan-tsasatra ho an'ny mpanjaka Ranavalina voalohany. Zany hoe nisy trano mihitsy zany teo amin'io nosy kely ampovoan'le farihy io. Na tamin'ny andron'ny fahampanjaka na tamin'ny andron'ny fanjanahantany, nisoratra natantara trano ny ranona Anosy sy ny nosy kely eo afovoany. Raha tsy ahivina, isan'ny nandefa mpiady betsaka indrindra nanampy ny mpiady frantsay ny firenena malagasy tamin'ny ady lehibe voalohany. Natratra 1,400 ireo tirahera nalefa niady tamin'io vanim-potoana io ary ny teto Antananarivo no niavian'ny ankamaroan'izy ireo. Ho fahatsiarovan'ireo mpiady namono ny tolona ho an'ny firenena frantsay ireo, natsangana ny tsangam-baton'ny mahery fo eo afovoan'ny ranona Anosy ary notokanana tamin'ny taona 1790. Io tsangam-bato io ilay antsoina hoe anjely mainty na anjely fotsy na anjely manjelanjelatra rehefa niovaova ny lokony taty aoriana. Ity tsy mba hetra avy amin'ny malagasy tsirairay avy araka ny fanazavana no nanangonana ny vola nanamboarana izany. Nifanindran-dalana tamin'io ihany koa nisy ny drafi-panajariana natao tamin'ny tanàn'Antananarivo. Tsy io tsangam-bato io ihany araka izany no natao ho fanamarihana sy fahatsiarovana ny fanampian'ny malagasy ny frantsay tamin'ny ady lehibe. Hitantsika ihany koa fa tsy lavitra eo misy ny tranony mpiady menavazana, maison des anciens combattants.
eo anosy amin'iny lalana dia hiakatra ao an-tsahamanitra iny fa io tranony mpiady mena vazana io zay natao hoan'ny miaramila tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa dia taty aoriana be vo naorina zany hoe tamin'ny taona 3 izy io no notokanana dia notokanana tamin'izay ihany koa ny filazanay azy tamin'izany hoe totobaton Charlot dia tamin'iny taopolo faharoapolo iny tamin'izay ihany koa no naorina le lalana manodidina ny Farinanosy. Arak'izany nentina natsiarovana ny mpiady malagasy amin'ny ankapobeny no nilazan'ireo fanorenana nisy tamin'izany fotoana izany. Etsy ankilany ihany koa anefa nentina nanamariana ny fisian'ny frantsay teto Madagasikara sy ny fahefan'izy ireo mitondra eto Madagasikara ihany koa. 5 taona taty aoriana najariana ny faritra Nosy mbola hita soritra eny an-toerana ny trano niorina voalohany tamin'izany sy ny lalana namboarin'ny vahiny. Trano Ntaolo vita rafitra malagasy ary azo lazaina ho rakitry ny ela no mitandavana eny an-toerana. Misy 12 izy ireo ary voatazona ny endrika nanamboarana azy hatramin'izay. Taranaka fahatelo sy fahaefatra taoriana ity izany toerana izany voalohany ireo mponina miaina eny ankehitriny. Izy ireo ihany koa no azo lazaina ho vavolombelona mahita ny fiainana andavanandro sy ny zava-misy mikasika ny Ranonanosy ankehitriny. Tany ampiandohan'ny Farinanosy ireo trano 12 ireo sy ny farihy ary ny tambarin'andriana no foto-drafitrasa tety ary mbola lemaka sy onaonany manodidina. Ny toy hatrany amin'ny 67 hektara sy be tsy mitatatra ankehitriny. Raha toy indray mandalo sy mijery ny toerana, tsena isan-karazany, olona matoritory amin'ny bozaka, mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana na eny anatiny na eny amin'ny arabe, ankizy milalao baby foot sy billard ary olona mandalo no mameno ny maso eny amin'ny manodidiny Ranonanosy. Hita ety avokoa ny karazana fitadiavam-bola toy ny hafaingan-tanana, ny filokana amin'ny karatra sy taona, hatramin'ny mivarotra boky, kiraro, fiara, ny fihetezana, ny fanaovana sodira sy ny sisa. Ankoatra ny tsipy-kanety be ny baby foot ihany koa ny lalao isan'ny manintona olona betsaka eny an-toerana. Izany hoe ankehitriny lasa adino ny lanjany ara-tantara ny Farinanosy sy ny manodidina azy. Amin'ny matoerana be mpandalo sy tsy azo hidivirana azy dia ny fitadiavam-bola maro samihafa ny lasa manome ny lanjany manodidina ny Farinanosy. Ny tao madinika mipetraka. Androana zao makaty dia tsy makaty indray raha pitro. Dia raha afaka pitron'iny an'izay makaty mijery fotsiny. Tsy dia misy any torakafany. Nanatsetana tetra dia nanojerijery papidy eto. Misy isan'andro ny kilalao toy izao ety Anosy ary manatombo izany rehefa fotoana fialan-tsasatra. Raha ny fanazavana, fahazon-dalana avy amin'ny fokotany, fivondronana ary ny komuna no nentina nanorina ireo kilalao ireo. Etsy ankilan'izay, tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ataon'ny polisy pirenena eny amin'ny manodidina amin'ireo olona mifamezivezy sy manao ireo filokana isan-karazany amin'izay mety ho herisetra teraka izany. Tsy maintsy misy arak'izany ny fitsirihana sy ny fidiana ny fotony ataon'ny mpitandro filaminana. Manodidina ny 5 isan-kerinandro ny mpanendaka sy mpangaro paosy tratra eny amin'ny manodidina raha ny tatitra ny mpitandro filaminana. Reny olona reny no fahitana azy le mandian zany ny olona tsisy atao anefa ny ankamaroany ratsy daholo reny. Dia misy moa zany atao examen de situation, misy dire administratif ihany ataonay ataonay amin'ireny olona reny. Dia samborina ihany le olona any atao examen de situation hoe inona no ataony eny inona no petrapetrahany eny ohatran'izay zany le izy. Ankoatran'io koa moa zany manao ohatrany amin'ny teny fa misy ihany koa le manjono amin'ny Ranonanosy dia andraikitra tokoa zany misambotra an'ireny olona eny satria tsy azo atao zany le manjono amin'ny toerana io. Be dia be ny fa tratran'izay koa fa dia misy manao foana moa le izy. Isan'ireo manaratsy endrika sy laza ny Ranonanosy ihany koa ny fisian'ny mpanjono eo amin'io rano io. Raha tany aloha, farihy noforonina anamboarana vanjany ny atombonin'ny Ranonanosy. Ankehitriny, rano maloto avy amin'ny toerana ambony toy Ambohitsirohatra sy Andohalo ary ireo hopitaly eny amin'ny manodidina no mivarina sy miandrona ao amin'io rano io. Voarara ny lalàna sy ny tompony andraikitra ara-pahasalamana ny fanjonoana eny amin'ny Ranonanosy noho ny fahalotoan'ny rano. Misy hatrana nefa manararoatra manjono eny ary isan'ireo enjery mpitandro filaminana eny an-toerana izany.
tsy nisy netintresaka taminay ireo mpanjonjreo teny an-toerana. Ireo mponina sy mpiasa manodidina ny toerana eny no nanazava taminay ny fanaon'izy ireo. Tsy manjony voasambo sy ireny na reny azo atao manjony eo reny olo fa mangalatsa manjony reny mangalatsa manjony reny fa reny tsy voarany lalàna aty reny fa zany fa leo koa le mpanenjika eo androa eo izy fa ny amin'ny ariva izy ny tena boka rehefa le ariva maiziny iny izy ny tena betsaka milatsaka na vavy na lara feno mihitsy miaraka amin'ireny iny izy ty fa nifan'ireny fa nareo zay raha ohatra ka mitrenga mipetsaka izy nareo dia mihinana tsonjona nosy nareo rehefa mipetsaka any amin'ny partia satria avy amin'ny feno ariva izy mandeha bus dia miala nosy zato dia mividy tsonjona nareo nosy zato dia tsonjona nosy zato miala indray izy avaly ambomanara dia malonjaro tamenaky ambodomita dia eo daholo farombaka tsonjony olona le tsonjony efa avatiany entiny dia sasany fotsiny le aveo dia tsy fantatso iny. Ankoatra ireo business kilalao isan-karazany hita ety amin'ny atoandro, toerana isan'ny ahitana mpivarotsana maro ny eny amin'ny manodidiny ranona nosy. Manomboka amin'ny 4 ny mihamaro ny mijorojoro sy mipetrapetraka eny an-toerana. Tanora tsy ampy-taona ny ankamaroany manao izany asa any eny araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanan'izay miady amin'ny fivarotan-tenan'ny ankizy. Tato anatin'ny 9 taona no nitombo iso ireo ankizy tsy ampy-taona manao izany asa izany eny an-toerana. Araka ny fanadihadiana nataonay, tsy misy mipetraka eny amin'ny manodidina eny ireo ankizy ireo. Mponina La Réunion kely, atao madinika, nosy ary ampefiloha ny ankamaroan'izy ireo ary mipetrapetraka eny amin'ny sisin'ny ranona nosy na eny amin'ny zaridaina na eny amin'ny sisin-dalana rehefa tonga eny. Izany hoe miafina amin'ny endrika isan-karazany amin'ny ankapobeny ireo mpivaroteny ireo saingy fantatry ny mponina eny hatrany. Hatreto fanampian'ireo ankizy mpivaroteny ireo hiala amin'ny fomba amam-panao no andraikitry ny fikambanana toy izao manoloana ny zava-misy. Araka ny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny, Anosy anisany ivitoerana eto Antananarivo, izany hoe ahitana olona maro eny mifanerasera, eny ny ahitana mpivarotra, mpandalo, misy rantsan'ny mpanjakana maromaro ihany koa eny dia tena mahatonga azy hoe toerana feno olona. Tao anatin'izay nahatsikaritra aloha izay hoe misy olona maromaro eny mandeha mivarotena, na olon-dehibe io na ankizy. Fa tao anatiny asa iseharanay nefa dia ny ankizy no anaovanay le tantsorika ka mahatonga anay nandeha eny Anosy satria misy vondrona ny ankizy maromaro eo sy tsara marihana fa ireo ankizy manao ny fivarotan-tena mba ho fivelomana. Izany hoe amin'ny alalan'ny fivarotan-tena zany ny ahafahany mivelona sisa fa tsisy lalana azony atao ankoatr'izay. Raha dika teny frantsay izy lazainy zareo prostitution de survie. Araka ny fitsinjaran'ireo fokontany eny amin'ny manodidina, ao anatin'ny fokontany Isoraka-Mpatsakana no misy ny ranona nosy. Nipoitra noho ny fisian'ny farihy ihany koa io anaran'io. Eny Andohalo nefa no mipetraka ny se fokontany ety, voafetra ihany koa ny fidiram-bola ho an'ny fokontany eny an-toerana. Maleo tena tanteraka ny fokontany manodidina izany hoe ampefiloha sy Anosy ny fikarakarana ny toerana eny Anosy io. Malaza amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ihany koa ny faritra, na eo amin'ny misy ny zaridaina na ny misy ny tsangambato. Raha ny fanazavan'ireo mponina eny Anosy na dia akaiky birao-mpanjakana maro azy, mazana no mahatsapa izy ireo fa toerana lavitra indrindra ny eny amin'ny manodidina. Tsy manam-pahefana miaro ny toerana misy azy ireo anefa ny mponina noho ny tsy fampian'ny enti-manana. Efa nisy ihany koa araka ny fanazavan'ireo mponina trano ny fikasan'ny mpandrarasono iray handray sy hikarakara ny toerana misy ny zaridaina, saingy tsy fantatra ny toy ny tetikasa. Ny tsy fisian'ny rafitra mazava amin'ny tantany io toerana io araka izany fototry ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso. Izany hoe na tonga an'ity zany tsy hevelan'ireo hanao fokontany iray zay. Ary zay zavatra mampalahelo anay. Fa raha zay zao no afaka manao fokontany iray nataonay hafa mihitsy ny style satria ny président fokontany zao any tsy mipetraka eto. Zay ny zavatra mampalahelo. Nefa raha tokony izay original eto no tokony mahafantatra amin'ny problème eto. Satria ny lehibe fokontany zao tsy mahafantatra hoe misy marinina be da be ato isaky ny alina. Pakatrondro. Toe-javatra iray mampisongadina ny ranona nosy sy rehatrany manodidina io toerana io ny filazana fa mampisaraka mpifankatia mandeha eny. Raha ataony atotanisa, ny 570 ny olona mitsidika na mandeha eny amin'ny toerana io anefa ny mpifankatia raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra eny an-toerana. Manodidina an'ireo polisan-jato kosa ny vahiny na maka sary izany na tonga eny manao fitsidihana, ary 500 ny fikambanana mpianatra na olon-tsotra manao klipy tonga eny. Ho an'ity solon-tena mponina eny amin'ny manodidina ity,
manamafy ny mahamarina izany filazana izany izy. Manakasy nyity toeranyity hoy izy ary misy fady tokony hajaina. Tsy misy tonga ho azy ny zava-misy eny amin'ny toerana io noho izy manakasina raha ny hevitry ny mponina manodidina. Ity anjely ity zany manana tantara izy io ary betsaka nefa niesenay zany fa mpifankatira miditra eo dia misaraka ho asa ohatrany zahatra tsisy fotony zany dia lasa tsy miverina tsony fa azo tia zany fitsangatsanganana taloha fa amin'izao fotoana zao zany feno mpanendaka ao ka anka na le vaza mitsanganao ara vo endaka. Isan'izany fady izany ny filazana fa tsy azon'ny mpifankatia ataony mandeha eny. Malaza fa hoe mampisaraka ny fandehanana eny noho ny tantaram-pitiavana miafina teo amin'ny mpanjakavavy malagasy iray sy Jean Laborde. Raha tsy ahivina, ny folakandro 7 febroary 2024 nisy mpifankatia voatifitra teny amin'ny toerana io nandritra ny savorivory teto amin'ny firenena. Ho an'ireto mpifankatia sendranay ireto kosa, toerana mitovy amin'ny toerana rehetra azon'ny mpifankatia andehanana ny eny amin'ny anjelina nosy. Tsy misy atahorana ho izy ireo ny fandehanana eny ary tsy mitombina izany filazana izany. Tsy mbola nena izany fa zavatra henoko hoe raha vao makato olona mpifankato dia misaraka. Izao no Andriamanitra no mampisaraka fa tsy hoe tsika nisaraka. Manana ny asany manokana ny rano ary manana hery miafina araka ny finoany malagasy. Na ny finoana ny fisian'ny lolo, ny zazavavin-drano sy ny vazimba amin'ny rano miandrona samy anatin'ny kolontsaina malagasy avokoa. Toy izany ny tantara mifanaraka amin'ny rano tritriva, ny rano mikopa izay matetika hitrangana loza. Fa mpifandraisana izany finoana izany ny avian'ny fieverana fa misy lolo ny rano nanosy ary mampisaraka izay mpifankatia mandeha eny. Ny rano nentin'ny malagasy mandinika ary mandalina ny aina. Ny rano dia fitoeran'ireo zavatra, izany hoe karazana eto malagasy hoe zazavavin-drano, ny lolo. Mazava tsara ny teny malagasy ny hoe tompon'ny rano dia tompon'ny tany. Ny malagasy dia namaritra fa ny rano dia misy tompony, ny ala dia misy tompony. Dia izay no mahatonga n'ilay nametrahan'ny malagasy hoe ireny toerana ireny dia manana ny asiny ary nezahan'izy ireo nokajiana ary namorona ny tantara sy soatoavina entin'izy ireo mikajy an'izany tontolo iainana sy ny tontolo manodidina misy anazy izany. Fisainana tsy afa-misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy ny finoana. Mifandray avokoa na ny fady na ny asana ho an'ny toerana iray. Araka ny tantara sy ny kolontsaina malagasy, ny fitandrovana ny asan'ny toerana iray no antony hamoronana fady sy hamerana izay azo atao amin'ilay toerana. Ho an'ny rano nanosy no ny lanjan'ny ara-tantara, nanomboka ny fahampanjaka fa indrindra ny fisian'ny tsangam-bato natao ahatsiarovana ain'olona maro no antony hitandrovana sy hiarovana ny toerana, tsy ho voazimbazimba. Taty aoriana samy mandika izany amin'izay mahamety azy ny tsirairay. Misy finoana be dia be mikasika an'io tsangam-bato nanosy io. Ohatra hoe ny raha mpifankatia ho ny mampiarakaraka eny dia misaraka. Tsy fantatra aloha na marina tokoa zany na tsy marina fa za mihevitra fa fitandrovana ny hasiny ho toerana io no mahatonga an'ireny le fady apetraka ireny satria fady moa zany mahatonga ny fady mipetraka mba hahatonga ny olona hitandrina amin'ny fanakekezana fanatonana an'ireny toerana hiverina manana ny hasiny ireny. Ankoatra ny mahatoerana fitsangatsanganana azy, eto amin'ity toerana ity no andefasana ny afomanga mandritra ny fetim-pirenena. Tsy misy ifandraisany amin'ny mahatsangam-bato fahatsiarovana ny mahery fony ny ady tamin'ny ady lehibe voalohany azy anefa izany raha ny nazavain'ny manam-pahaizana avy amin'ny tafo. Antony ara-teknika sy amin'ny mahivon'ny Antananarivo ny toerana misy ny rano nanosy no antony nanaovana izany eny an-toerana. Misy antony lehibe anankitelo no tsy maintsy hoe atao eo anosy ny fanapohana ny afomanga. Ny antony voalohany dia amin'ny resaka sécurité. Ny lafiny faharoa dia mba ho fanomezana fahafapo ny vahoaka malagasy dia eo anosy ihany koa no azo lazaina hoe centre ville raha ho an'ny eto Antananarivo. Ny antony fahatelo farany dia antony ara-teknika, zany hoe
amin'ny afomanga n'le ho alefa ao dia misy karazana afomanga zay alefa eny ambony rano ary tsy misy toerana misy rano manaraka ny mameno an'izay fepetra zay afa-tsy ny eo anosy. Amin'izao fotoana izao miaratsy hatrany zany hoe mihamaloto sy tsy voara-maso ny eny amin'ny rano nanosy. Kirihatra sy bozaka maina no mameno ny zaridaina, miparitaka mameno lalana ny fako. Toeram-pivoanan-doavam-boly iray ihany no misy eny an-toerana. Sarotra ny anaraha-mason'ny fahadiovana eny noho ny fahamaroan'ireo mpandalo sy mpibiziny. Hatramin'ireo jiro manazava ny lalana miditra eny afovoan'ny Farina Nosy napetraky ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2010 efa simba sy tsy mandeha intsony ary tsy misy mikarakara na nanolo izany. Amin'ny mahavaky azy eto Antananarivo, iarahan'ny tanàna Antananarivo sy ny Ministeran'ny Kolontsaina ny fitantanana sy ny fikarakarana ny toerana. Mpizahatany manodidina ny 2 hetsy isan-taona no miditra eto Madagasikara ary ny 20 isan-jaton'ireo no tsy maintsy mandalo eto Antananarivo. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny asa tanana, manodidina ny 50 tapitrisa ariary ny vola ilaina hanarenana sy hikojakojana ny vakoka lehibe iray eto amin'ny firenena. Ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny vakoka nefa isan'ireo ministera kely teto-bola hatrany hatramin'ny fitondrana rehetra ny fandimby. Manodidina ny 3 miliara ariary izany amin'ny teto-bola isan-taona raha toa ka mahatratra hatramin'ny 275 miliara ariary ny an'ny ministera heverina fa stratejika iray toy ny vola sy ny teto-bola na ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala. Mijanona ho drafitra ambony latabatra amin'ny alalan'ny famolavolana lalàna entana miaro ireny vakoka ireny araka izany no ataon'ny ministera ho fikajiana izany. Amin'izao fotoana izao zany ery dia miisa eo amin'ny 780 amin'ny 100 ny toerana sy zavanaorina manan-tantara zany izay voasokajy ary voasoratra ao anatin'ny lisitry ny harem-pirenena malagasy. Raha tsika malala fa 780 amin'ny 100 raha ohatra ny toerana anankiray ohatra ny hoe mety andanina hatrany amin'ny vola hoe 50 tapitrisa ny fanarenana azy na ataontsika hoe 10 tapitrisa dia raha ampitombotsika 780 amin'ny 100 zany zay dia marimarina koa vola tsy tokony tsy foroana zany zay. Raha malala nefa fa Ministeran'ny Kolontsaina sy ny asa tanana ary eo amin'ny lafiny droit de finance zany dia mitanany ary amin'ny faharoa alohan'ny farany anoany ary izay indrindra zany no antony anehoanay foana zany antso hoe ny firenena anankiray ny ahafantarana azy ngamba rahantsika miaiky dia ny kolotsainy. Tsy mbola voasokajy ho lahara-pahamehana sy stratejika ny kolotsaina sy ny vakoka ary ny tantara raha ny fandrafetan'ny fanjakana ny vola ahafahana mikolokolo izany no fakafakaina. Tranga izay mampifanohitra Madagasikara amin'ireo firenena nanao dingan-dava tamin'ny fampandrosoana tahaka ny Frantsa sy ny Chine, izay manokana paham-betsaka amin'ny volam-panjakana hikojakojan'ireo vakoka sy kolotsaina maha-izy azy ny fireneny. Mahalany hatramin'ny 5.9 €, isan-taona ohatra i Chine ny karakarana ny Tour d'Épinal izay mbola vitsy-pahalala. Mahalany 3.50 tapitrisa € i Frantsa amin'ny fanamboarana ny Bain du Carquois toy izany koa ny vola natokana ho an'ny fikarakarana ireo vakoka izay tafiditra amin'ny volavolan-dalàna ho an'ny teto-bola mitentina manodidina ny 5.7 tapitrisa € isan-taona. Ireo rehetra ireo izay manazava ny antony mampitombo mpizahatany tonga isan-taona any amin'ireo firenen'ireo ho an'ny tapitrisany. Manaporofo izany fa mifanohitra ny ezaka tian'ny governemanta malagasy ampitomboana ny mpizahatany tonga eto Madagasikara sy ny fijeriny fanjakana ny vakoka mety hahaliana azy ireo tahaka ny Lakanosy. Ny fotoana fanjanahantany sy ny nandritra ny Repoblika voalohany no nisongadina amin'ny fahadiovana tamin'ny toerana fialan-tsasatra teto Antananarivo. Mitovy amin'ny toerana manan-tantara toy ny zaridaina Nandohalo, ny zaridaina Nambojatovo, ny lapan'ny tanàna sy ny maro hafa ny zaridaina Nanosy. Araka ny didijy-bolana laharana 2.20 mikasika ny fiarovana ny harem-pirenena mivaingana sy tsy mivaingana na ny antsoina hoe vakoka. Voasokajy ho vakoka ny tsangam-baton'ny mahery fo na ilay anjely eo afovoan'ny rano. Saika ireo asa maro be ataon'ny mponina Antananarivo manakaiky ity toerana ity sy ny endriky ny tsangam-bato no mahasarika ireo vahiny mandalo eny. Je viens juste de l'apprendre.
C'est un monument commémoratif de la Première Guerre mondiale, je crois. C'est ça 1914-1918. Voilà. Il vient juste de le savoir. Pour nous, c'est très pittoresque. Parce que ces choses-là, je ne les connais pas en France. Je vois des choses vraiment très, très surprenantes. Oui, c'est vrai que la confrontation des deux est surprenante. Un monument commémoratif et des activités comme ça aussi diversifiées autour. C'est vrai. Inona no toerana omen'i Madagasikara ny vakoka eo amin'ny fireneny? Raha tsy ahivina, efa nandalo sy nijery an'ity fariana nosy ity sy nihatsarany ny filoha frantsay François Mitterrand tamin'ny taona 1995 tamin'ny fotoana mbola naministra ny raharaham-bahiny azy. Mbola dingana maro araka izany no ataon'ny tompon'andraikitra hanadiovana toerana toy ny ranonanosy sy ny zaridaina manodidina azy. Ho an'ny eto Antananarivo ohatra ny fariany Ambohibao no isan'ny madio sy voakarakara ary misy mpanara-maso. Misy sambo kely aingam-pandeha ary azon'ny olona rehetra tsy diany. Tetikasa toy izany no kasaina natao teo amin'ny ranonanosy saingy tsy tanteraka tamin'ny faraparan'ny Repoblika faharoa. Tsy ny ministera ihany na ny komina ny tompon'andraikitra amin'ny fikajian'ireo toerana sy vakoka ireo toy ny ranonanosy. Ny fomba fisaina malagasy rehetra no ilaina fanabeazana sy fampianarana ikozakozany manodidina azy. Ny afatra zany dia voalohany indrindra aloha ny ranonanosy amin'izao fotoana izao iarahantsika malala fa tena hoe tsy misy asiny mihitsy na kely varavety tsy voajary mihitsy tsy voadio akory dia tsy ny tompon'andraikitra ihany fa itsika mponiny eto Antananarivo mihitsy zany no tiako iangaviana ahatsapa-tena ahatsiaro-tena ny tokony anajana andreny ny tanàna ray manontolo tanàna Antananarivo amin'ny ankapobeny fa indrindra ireo toera manatantara mitahiry ny vakoka eto amintsika maro izy ireo fa ny fariananosy moa zany resana. Tomboky lahy sy tomboky vavy fanontaniana maro napetraky ny mpanao gazety sy ny tediavana valana nandritra ny fotoana nanatontosana ny fanadihadiana iny. Tsy misy drafitra na planina mazava nefa hita amin'izao fotoana izao, tsy mazava ny politika entin'ny fanjakana hanomezana lanja ny kolontsaina sy ny vakoka tahaka ireny hanampitosika amin'ny fampitombon'ireo mpizahatany tonga eto amintsika. Ho tratra ve ny mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 17 raha tsy manova politika aingana amin'ny fanjakana malagasy? Araka nanarahantsika azy teo, kolontsaina sy tantara maro no rao ambadiky ny fisian'ny ranonanosy sy ny manodidina. Heverinay fa nahafahany isan'ny ambaratonga nandray izay tandrify ny fandaharana androany momba ny amehana amin'ny fikarakarana ny vakoka malagasy tahaka ireny. Azonao atao ny mamerina mijery ny fandaharana amin'ny tv.cool.mg ary mitondra fanehoan-kevitra ao amin'ny pejy Facebook ny Cool TV FM. Hatreto aloha ny azona tolotra ho amin'ny androany mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.